ao anatin'reto hira anankitelo izay ho tanterahan'ny fefy reto rehefa avy eo dia angatahana dekona sy izay rehetra tompona andraikitra ao anatin'ny fiangonana FPVM eto Ambohitrerana anangona an'ilay valopy le nanaovana an'ilay korsa valopy fa tsy korsa gony anaovana an'ilay korsa valopy anangona an'ilay valopy amin'izay dia anao an'ilay dépouillement ianareo dia efa ikarakara hoe iza nazo voalofa rehefa kelikely dia ho ambary izay zavatra izay dia efa miomana ihany koa nareo ny amin'ny fisariana amin'reto plakety reto rehefa kelikely ihany koa fa ao anatin'reto hira telo reto dia angoninareo izay zavatra izay dia mba tsy hitaraiky be tsika rehefa avy eo rehefa vita zandrehetra rehetra zany ka tsapandra vehivavy fa tena olona tsara tia manoloana azy ity ary ampiovan'ny fiainana ny faneken'ny teniny dia lasa izy dia nandeha taiza ary nakany tanàna izy dia niantso ny olona hoe andao anaraka tena misy lehilahy mahagaga rifa ny zavatra ambarany tena fiadanana ny zavatra lazainy tena mitoro fitiavana fa tsy mbo mankahaly tsy mbo mitsara Jesosy zany raha ohatra ka manaiky ianao hiova androany tsy tsaranao izy tsy anameloka anao izy raha pitsoany ianao raha manaiky an'olo tena ka hiverina hivavaka satria mino afa be dia be eto nefa kristianina fa mety varimbarina nga mety mafy loatra angamba ny asa andavanandro dia rehefa lady lasa eo fakanaina sisa adino ny fakanesana any am-piangonana fa miverena mivavaka raha tena tsy mbola nandia fiangonana mihitsy ianao hatrizay nefa resy lahatra androany tamin'izay rehetra mety teny nambaratetona tamin'ny tonkira-panahy ndana manolo tena ndana mivavaka fa ny olona anankiray rehefa tena malaza eo an-tanàna nge hoe tena ratsy ny olona iny hitanareo ohatra hoe misy ny olona tena farak'izay mpandrefy lalana iny nalalan'ny olona iny sanandro dia mandrefy an'ilay lalana atsy katrery fa rehefa iny amin'izay no resy lahatra hivavaka gaga ny olona sady tondron'ny olona montra dia iza ny iny hoe iny dia gaga ianao tena hoe ianao zany raha tena mandray ny akasik'Andriamanitra dia tena nanomanodidina raha variana amin'ny fiovana eo amin'ny fiainanao mpianatra ngera nahitandra vehivavy niresaka tamin'ny nahitan'i Jesosy niresaka tamin'ilay raha vehivavy dia gaga fangaro tsy fantatry Jesosy izy io miresaka amin'ny vehivavy efa malaza ratsy fa zao io dia tonga amin'ny endrazao io foana nefa itenenak'andratso no nitenenako andrano izy io namanaman-dratso ihany mitarika any amintsy izy fa fantatry Jesosy ny olona manoloana azy fa izy tsy hanameloka azy Jesosy koa tsy hanameloka anao fa zao mba mandiny tena hoe aiza re fifandraisanao amin'ny tompo amin'izao hoe fa raha manaiky ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra ary manoloana n'izany kasik'Andriamanitra zany raha manaiky iova ianao inona mba ho avalonao ho an'ny tompo inona mba ho atolotra ho an'Andriamanitra za tena mitena aminao fa ny zavatra tena ankasitrahana dia ianao an'olo teny hivavaka amin'izay dia atao batisa amin'izay dia tonga ampiray latabatra amin'ny tompo amin'izay dia ho mafana fo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra ndana mivavaka any am-piangonana fa zany ny zavatra lehibe indrindra entina ampisainana antsika aiza ho aiza ny lanitra ianao